ao anatin'ny tontolony fanomanana ny asa indray kosa dia manambahiny isika eto amin'ny fandaharana atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao tsy izay fa professeur Julien Radanoira izay tompon'andraikitra avy amin'ny PRECAES afany miarabanao professeur. Dia miarabantsika zay mpijery sy mpieno ary miarabanao koa tiana soa. Ie, inona indray raha zao ny zavatra hoe hisongadina ao anatin'ny fanadinana fanomanana hidinan'ny mpiasa-panjakana eo anivon'ny PRECAES inona indray no omanina amin'izao fotoana izao. Izay eo amin'ny PRECAES moa zany préparation au concours administratif et à l'enseignement supérieur dia manomana faradoboka amin'ny comptable du trésor bac+2 bac niveau bac zany ary ny percepteur des finances bac+2. Raha ohatra ianao efa niany ratetsy na de roa na mbola tsy nanomana ny fanadinana mpanjakana koa ary dia afaka mandray anao zay satria raha te hampitombo fahalalana ianao hampitombo ny chance sao dia manana tolotra anao zay. Ao aminay zao ohatra ny matière anankiray dia mpampianatra anankiroa mampianatra azy ary eo aminay koa zany dia adiny roa farafakeliny adiny telo aza ny matière anankiray fa tsy adiny ray sasany ohatra ny fahita etsy roa zany. Faharoa manaraka zay zany aorian'izay faradoboka zay zay hiditra amin'ny 20 août ho avy zao dia misy ny magistrat première vague, magistrat financier, magistrat administratif, magistrat judiciaire zay amin'ny 20 août ihany koa no manomboka izy io. Mariana eto fa ny afaka manao magistrat financier dia ny rehetra tsy ny hoe zay nanao gestion na économie zany dia afaka manao ary ny vabetsaka no afaka moa tamin'izany. Première vague io fa isy ny deuxième, troisième, mety misy quatrième vague koa ary. Ny fahatelo manaraka moa zany de greffier du tribunal première vague koa niveau bac io ka amin'ny 20 août daholo zany ny fidirana amin'ireo anankitelo ireo. Ny tsara marina dia misy ny PRECAES moa zany dia ao akiraohatra eo ambanin'ny FTM foibe taotsarontany Madagasikara eo amin'ny 10 metatra eo raha hidina ho any akiraohatra ianao ary raha hiakatra ianao avy any akiraohatra indray ka ho any Ambanidia dia eo amin'ny 100 metatra miala ny PMU sy ny pharmacie Ianitra. Ny téléphone azahoana anay moa zany dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 50 02 05 034 50 02 05 zay moa zany ny azahoana ny PRECAES ka miantso ny rehetra raha mbola misy ny fifampitokisana amin'izay rehetra efa nandalo na nanao taranja hafa nefa tsy afaka tamin'izany ka ty hiatrika fanadinam-panjakana hafa indray dia zay zany misy ny faradoboka zay ataon'ny PRECAES amin'ny comptable du trésor niveau bac, percepteur des finances bac+2, magistrat première vague dia nizao satria le akaiky kely ny fanadinana vao miditra dia olana be ho an'ny rehetra satria matière zany zay atao dia be dia be ohatran'izao enam zao zay anao fanadinana amin'ny herinandro ambony moa zany dia rotoroto raha ohatra miandro fotsiny havity concours ianao vao hijery toerana fampianarana fa dia nizao dia fa zay manombo eo amin'ny 4 mois na 5 mois eo zany ny durée ny fampifanana raha ohatra zao anao dia efa miditra fa rehefa tonga ny havity concours mety 2 mois fotsiny nefa matière sarotra dia sarotra ka tsara dia efa mijery ny toeram-pianarana sy fiofanana zay mendrika. Ao aminay zao dia ny mpampianatra voafantona avolenta ary tsy mbola voasazy mibianco hoe nanao fraude na ohatran'izany teny amin'ny namana sisa fa azitsika olona avolentanao sady voafantana no misy olona vaovao ihany koa. Antenaiko ngamba fa nazava tsara izay afatra izay nentina izay professeur Julien Radanoira dia misaotra indrindra anao nitondra an'izay fanazavana nampafantatra an'izay fanomanana fanadinam-panjakana hidirana ho mpiasa-panjakana izay. Dia misaotra indrindra saotra mpieno dia ao amin'ny PRECAES zany mivonona andray atsika rehetrarehetra. Dia mirahsoa tompoko.